Miarabantsika rehetra tompoko, nahatratra indray izao fiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra izao ao amin'ilay lohahevitra manao hoe ilay toerana sarobidy sy azo antoka indrindra. Mafaly any manasa antsika rehetra mba hanaraka an'izany amin'ity androany ity, izay azo lazaina ho fototra ny maha-kristianina antsika. Iarivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitro, nomenao indray ity fotoana ity, azahoanay manokatra ny teninao. Aoka ho tarafy ny fanatrehanao izao fanazavana izao, ka ho ambinina any amin'ny fiainanay tsirairay avy, akasika an'izay tena ilaina indrindra amin'ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Etsika manomboka izao fanazavana izao, dia andeha handray ny tenin'Andriamanitra avetrany isika ary hamaky arak'izay voalaza ao amin'ny Korintianina 1:5-10 ka ny 10:10. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko, fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Maro ry havana malala ireo toerana sarobidy izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, dia ny eo akaikin'Andriamanitra, dia Jesosy Kristy ilay masin'Andriamanitra. Ny toerana sarobidy ihany koa dia tsy ninona fa ny fankatoavana, ny toeram-pankatoavana no toerana izay azahoana ny fitahiana sy ny fiarovan'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny Baiboly ihany koa, ny toerana sarobidy sy azo antoka anankiray dia tsy ninona fa ny fahatokinan'Andriamanitra. Matoky an'Andriamanitra fa tsy matoky olona, dia ny anarantsika atao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa, ilay hoe toerana azo antoka dia tsy ninona izany fa ny toeran'ny fileferana amin'ny fanamasina, ny toeran'ny fanompoana miaraka amin'ny fanahin'ny Elia amin'izao vanim-potoana farany izao. Fa ity anankiray ity dia fototry ny rehetra ry havana, satria ambaran'ny apôstôly Paoly fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao azy. Nateo aza ny fankatoavana, nateo aza ny fitoerany teo anilan'Andriamanitra, nateo aza ny toe-panahy rehetra izay nentiny nanompo an'Andriamanitra, dia nilainy indrindra ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahasoavan'i Kristy, ary zany natoy izao ahy hoy izy. Raha miresaka n'ity fahasoavana ity isika, dia tsinona akory izy io fa raha vakina ny teny dia hoe ny fahasoavan'Andriamanitra, zany hoe miala ny olombelona. Tsy misy resaka olombelona mihitsy ao anatin'ny fahasoavana, tsy misy resaka fiangonana izany, tsy misy resaka kolotsaina izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra. Olombelona tsy lavorary saraka an'Andriamanitra diso, fa Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra miasa, asan'Andriamanitra ny fahasoavana. Titosy 2:1-11. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra
izay famonjena ny olona rehetra. Ry havana malala, ambony rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra, ambony ny kolotsaina sy ny fiaviana rehetra zany fahasoavan'Andriamanitra izany. Tsy ilaina ampiana izany, tsy mila ampiana Andriamanitra am'izany fahasoavana izany, fa efa feno ny fahasoavan'Andriamanitra. Zay voambara eto fa famonjena ho an'ny olona rehetra. Diso hevitra ry havana malala, zay mitady hanana eritreritra hoe andeha hanampy an'Andriamanitra aho eo amin'ny famonjena ahy. Maimaimpona zany famonjena izany amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Kanefa kosa lafo vidy zany. Azadino ry havana malala, fa ilay masin'Andriamanitra zay niala avy any an-danitra de nidina teto ambonin'ny tany ka tonga anankiray tamindreo olon-diso, na dia tsy nanao ratsy aza izy, satria nitondra ny fahadisoantsika sy ny vesatra ny elontsika izy. Ka izy no nitondra ny elokontsika teo ankazo fijaliana. Azadino ry havana malala, fa maimaimpona ny fahasoavana, saingy Kalvary no vidy ny fahasoavana. Lafo vidy zany fahasoavana izany, ka tsy maintsy naloa ny azo fijaliana zay vo azo atao ny mamonjy ny olombelona, zay vo azo tanterahina ny famonjena amin'ny alalan'ny fahasoavana. Noho izany ry havana malala, fahadisoana ny mieritreritra fa mora vidy ny fahasoavana. Le mpandinika anankiray antsoina hoe D. Bonhoeffer de nilaza an'izany fahasoavana maimaimpona izany ho fahasoavana lafo vidy. Io mpandinika io de nilaza fa ny fahasoavana mora vidy de tsy araka an'Andriamanitra. Nahoana moa? Ny antony de ity: famelan-keloka tsy misy fibebahana, batisa tsy misy fitsipika amin'ny feno fiangonana, fandraisana tsy misy fahatapa-kevitra, fahasoavana tsy misy azo fijaliana, fahasoavana tsy misy an' Jesosy, fahasoavana tsy misy soratra masina, fahasoavana tsy misy fankatoavana. Zany ny fahasoavana mora vidy ary tsy araka an'Andriamanitra velively zany. Fahasoavana mora vidy de tsy araka ny antson'Andriamanitra. Fa ho ny antson'Andriamanitra aminao amin'ity androany ity, ao amin'ny Matio 1:12 ka eo amin'ny andininy 8 sy ny 9. Makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatrentana, zano anome anareo fitsarana. Ho anao amin'ity anio ity, zay mety mavesatrentana, mety nandray fahadisom-panantenana angamby ianao androany, na tamin'ny herinandro, mety mandaly toe-javatra zay mampamoy fo angamby ianao, eo amin'ny arabatana angamba, eo amin'ny arakasa angamba, eo amin'ny fitaizana ve, mety mavesatrentana ve ianao. Anankiray amindreo mavesatrentana, ny antso ny tompo aminao de zao: makanesa ty amiko, fa za te hanome anao fitsarana. Ary koa izy amin'ny andininy 9, ento ny ziokako, ka menara amiko, ny antso ny Kristy de tsy antso mba ampitondra fitsarana ihany, fa antso ihany koa hitondrana ny zioka ry havana, hitondrana ny azo fijaliana, ka de aoka ny tsirairay mba samy hitondra sy lanja ny azo fijaliana. Fahasoavana, ny fahasoavana ry havana de maimaimpona saingy lafo vidy zany. Mitaky
fahafoizatena izany, mitaky fanoloratena izany, mitaky fanapahan-kevitra izany, mitaky fanarahana ny tompo mandramaty zany. Zany mitakin'ny fahasoavana, zany rehetra izany. Ento ny ziogako, ento ny ziogako. Ary zany mihitsy ene lay ambara ao amin'ny Korintianina voalohany toko 5:10. Korintianina voalohany toko 5:10 ary eo amin'ny 10:10. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ary tsy foana ny fahasoavana ato amiko. Ry havana malala, io tsy foana io dia avy amin'ny teny grika hoe eskenon. Zany hoe io fahasoavana io dia fahasoavana zay miaraka amin'ny vokatra, feno vokatra izany, feno vokatry ny fanahy. Fahasoavana avy amin'Andriamanitra zay mitondra vokatry ny fanahy. Fa ny vokatry ny fanahy de fitiavana, halemem-panahy, famoram-po, manantena ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, mankatoa ny zavatra rehetra, manaraka ny Kristy, mankatoa ny tenin'Andriamanitra mandramaty. Zany vokatry ny fanahy rehetra izany no entin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Maimaim-pona fa lafo vidy ny fahasoavana. Fahasoavana zany indrindra lay toerana tiako ambara aminao amin'ity androany ity, ny toerana tsara indrindra, sy azo antoka indrindra, de tsy hafa fa eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra io. Ilay fahasoavana zay mitondra vokatra, ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ilay fahasoavana mitondra vokatra, ny fifankatiavana, ilay fahasoavana manambara ny adisoana ary miala amin'ny adisoana rehetra, ilay fahasoavana mitondra eo amin'ny fankatoavana ny didin'ny tompo sy ny baikon'Andriamanitra. Fahasoavana lafo vidy, fahasoavana lafo vidy. Raha toa ka mitoetra eo amin'izany toerana izany ianao amin'ity androany ity, de zao ny voalaza ao amin'ny Salamo 4:30 ary eo amin'ny 20:20. Salamo 4:30 ary ny 20:20. Atomboka amin'ny 20:70. Taraina ny marina ary miaino azy Jehova, mamonjy azy amin'ny fahoriana rehetra. Ry kristianina zay manaiky toetra ao ambany fahasoavan'Andriamanitra, Andriamanitra ny mamonjy azy amin'ny fahoriany. Fa akaikin'izay manana fo mangorangoraka Jehova ary mamonjy zay torotoro fanahy izy. Maro ny fahoriany marina, nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra izany. Ry havana malala, 2:20. Fa Jehova manavotra ny fanahy ny mpanompony, ka tsy mba hisy hoelohana zay rehetra mialoka aminy. Ho tanteraka amintsika rehetra izany, ka samy andray safidy tsara isika amin'ity anio ity, dia ny toetra ao ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra, le lazaina hoe ao ambanin'ny alok'Andriamanitra. Hitantsika neny Tompo. Amen. Iarivavaka isika, misaotranao zay Andriamanitro, fanomenao ity fotoana ity, azahoanay nianatra indray ny toerana sarobidy sy azo antoka indrindra. Rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra izahay, ka mahita ireo toerana sarobidy rehetra zay manomboka eo anatrehan'Andriamanitra sy eo amin'i Jesosy Kristy, ilay toeram-pakatoavana,
ilay toeran'ny fahatokiana, ilay toeram-panompona miaraka amin'ny toe-panahin'ny Eli dia nampianarinao anay tamin'ity androany ity kosa lay toerana avo indrindra de neo ambany fahasoavana izany. Ilay fahasoavana mitondra vokatra, fankatoavana sy fitandremana ny tenin'Andriamanitra, ilay fahasoavana zay milanja ny azo fijaliana mandramaty, ilay fahasoavana zay mifikitra eo an-tratran'ny ray, ilay fahasoavana mametraka ny tanany eo ambony tanan'Andriamanitra, ilay fahasoavana mitantana mandritry ny fotoana lava sy sarotra, ilay fahasoavana manarina rasentrapotraka, ilay fahasoavana zay mampitraka rasentrakivy, ilay fahasoavana mamanolana rehetra. Tompo, aoka ho aminay ene zany fahasoavana izany am'ty androany ity, aoka akasika mihitsy ny teboka zay ilaina tendrenao am'ty androany ity ny fahasoavanao Andriamanitro. Raha toa ka fahasalamana izany, aoka mba akasika ny fahasalamanay ny fahasoavanao. Raha toa ka asa fivelomana, aoka akasika ny asa fivelomana ny fahasoavanao. Raha toa kosa ka mety ho fihetsem-po izany, aoka mba hikasika ny fihetsem-ponay ny fahasoavan'Andriamanitra. Aoka azava noho ny fahasoavana izahay, aoka ho sitrana noho ny fahasoavana izahay am'ty androany ity, aoka izavatra iova eo amin'ny fiainanay Andriamanitro noho ny fahasoavanao, de hitoetra lalandava ao ambany fahasoavan'Andriamanitra izahay. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary ny fampiraisana avy amin'ny fanamasina no amintsika rehetra manomboka anio ka mandra-piavo ny faran'izao tontolo izao. Amen. Dia mifarana eo indray ny fotoanantsika ry havana malala tamin'ilay lohahevitra manao hoe ny toerana avo sy azo antoka indrindra. Ny fanirinay dia mba ho tahian'Andriamanitra ny isika ary ho ambiny ny avo indrindra, ho arovana amin'ny loza sy ny arety mandringana ary ombantsika hatrany hatrany ny fahasoavan'ny Tompo. Mandra-pioana indray Tompoko.